Lakana vita amin'ny fibre de verre telo samy misy moteur 15 chevaux avy mitetibidy hatramin'ny 100 tapitrisa ariary no natolotry ny Zexpromer na groupement des exportateurs de produits de mer ireo mpanjony madinika mpamatsitrondro azy ireo ao amin'ny faridranomasiny Ambilobe sy Antsohi. Ny vondrona Europeana no namatsy vola tao anatin'ny fedy indiany fahafolo tamin'ny alalan'ny tetikasa santatra eo anivon'ny ministera ny varotra sy fanjifany. Ny tanjona dia karakory anatsarana ny kalitaony hazan-dranomasina manomboka amin'ny mpanjono satria rehefa tsara azy io avy amin'ny mpanjono dia moramora kokoa manatsara anazy hatramin'ny farany amin'ny fidirany ao anatin'ny orinasanay mpikambana ao anatin'ny Zexpromer. Le mpikambana ao amin'ny Zexpromer dia orinasa mpanondrana hazan-dranomasina any amin'ny Union Européenne sy amin'ny Maurice na amin'ny toerakafa amin'izao tontolo izao. Io vokatra io avoaka ny ivelany. Sarotin'ny Union Européenne amina resaka fanafarana entana avy aty amintsika aty, indrindra zavatra hohanina. Tsy mamenatra an zareo ny mamerina. Lasa natria tsy mifanaraka amin'ny zavatra tediavina izy io. Mitsara kokoa ny fitazomana ny kalitaony hazan-dranomasina sy trondro amin'ny fampiasana ireto lakana misy motera telo ireto ankoatry ny hafangainam-pandeha eo koa ny fenitra arifomba efa nanamboarana ny lakana. Raha mampiasa ity zany zay tena mety tsy ho simba zay ny tena nientana. Sauf rehefa mandeha lavidavitra le an'olo harza be igny zany miaraka amin'ny motera 15 chevaux be ity angamba mety ho malakilaky tonga tanàna. Tena matokisa fa ataony tsara karakara izy io. Ara-dalàna satria efa nahazo laharana famantarana manokana avy amin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy jony ireto lakana natolotry ny Zexpromer ireto.